Isaorantsika eram-po eran-tsain'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany magaga satria matoa mbola velonaina isika ankehitriny dia tsy noho ny famendreantsika na noho ny maizantsika fa noho ny fitiavany irery ihany. Lorasantsika teto maliny amin'ny hoe tian'Andriamanitra ianao handova ilay fiainana mandrakizay. Ary ny fepetra takina dia ianao mahita izany, mitady izany ary maniry izany. Mijanona mandrakarivo amin'ilay lohevitra lehibe isika manao hoe aza mijanona amin'ny tany lemaka. Ary amin'ity anio ity ny lohevitra izay rahantsika mandinika dia ny hoe miainga, mialà. Mialohany andiniantsika an'izany ary andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka. Raha eo ankehitriny izay raha hanokatra indray ny teninao dia matoky izay ray malalo fa ny fanahinao no hataonao ao aminay. Hanokatra ny fonay sy ny sainay, andraisanay ny fitahiana ary hitarika anay ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianga, mialà. Nandritra ny taona maro ny fandimy dia nisy olona foana no foazan'Andriamanitra hanana fiainam-bavaka. Tao aorianany ry Enoka, ry Metosela, ry Noa sy ny sisa. Dia nisy ihany koa ireo olona hafa izay nomen'Andriamanitra izany fifoazana izany toa andro tera sy ny fianakaviany ka na dia niaina tao anatin'ny fiarahamonina farak'izay ratsy sy nanompo sampy indrindra aza, tena nanana dingana manokana tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Ary teo amin'izany tontolo izany no nazahoany Abrahama ny antso manokana avy amin'ny Jehova toa an'ireo patriarka teo alohany manao hoe mianga, mialà. Ao amin'ny Genesisy 12:10 ka ny andininy voalohany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy 12:10 ka ny andininy voalohany dia hoy izy: ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana mialà. Ny fanapa-kevitra voalohany zany hahatonga ahy ao anatin'ny lalana mizotra ho any amin'ilay Jerosalema vaovao dia ny fanapa-kevitro hiala. Izany ny antso voalohany nataon'Andriamanitra amin'ny Abrahama dia ny hoe mialà, mianga. Ny faniriana ho any an-danitra dia misy zavatra mila ialana ary misy fiaingana vaovao mila ho tanterahana. Ao amin'ny bokin'ny Mika 4 ka ny andininy 10 dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Mika 4 ka ny andininy 10 dia zao nambaran'ny ten'Andriamanitra: mitsangana ka mialà fa tsy eto ny fitsaharana, satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto, eny fandringanana mafy. Mialà fa tsy eto amin'ity tany ity no fitsarana. Mandalo ihany zao tany izao, miserana ihany zao tany izao, fa ilay fiainana mandrakizay no maharitra. Ny fanapa-kevitra voalohany aoka isika hiala. Ny zanak'Israely dia tsy maintsy niala tao Babilôna mba hahafahany manompo an'Andriamanitra. Any amin'ny Apokalipsy 4:20 ka ny andininy 4 dia hoy ten'Andriamanitra manao hoe mivoay anareo ry oloko ka misarà aminy, mialà. Jaona mpanao batisa ao Matteo 2 dia nanao antso ary ny antso voalohany nataony dia ny hoe mibeba, mialà amin'ny fahotana. Ao Matteo 3 dia milaza ihany koa izy manao hoe mibeba, mialà, Kristy no milaza an'izany. Ary amin'ity anio ity anjaranao indray no manapa-kevitra ny hiala, manapa-kevitra ny tsy hijanona eo amin'ny toerana misy anao fa hiala, hiainga, hiroso any amin'ilay Jerosalema vaovao. Ny zavatra misy anefa dia ity: hiainga aho, hiala aho, nefa ho aiza aza no aleako, andeha ho aiza aza no tiako. Ary amin'ny Hebreo 12:10 ka ny andininy 9 dia hoy ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Hebreo 12:10 ka ny andininy 9 dia hoy izy: finoana nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay ale. Reny le antso manao hoe mialà, mianga. Niainga izy na dia tsy fantany aza hoe aiza no aleany. Any amin'ny Genesisy 12:20 miverina kely any isika
dia zao no ambarany tenaandriamanitra. Genesisy 2:12 ka ny andininy voalohany dia hoy izy: ary Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranonrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Andriamanitra zany rehefa miteny manao hoe mianga miala, dia tsy hoe avelany ianao andeha any amin'ny toerana izay tsy fantatrao, tsia, fa izy ihany koa no maneho ny lalana sy mitarika anao ho amin'izany. Jaona 1:10 ka ny andininy 7:10 anefa dia zao no ambarany tenaandriamanitra. Jaona 1:11 ka ny andininy 7:10 dia hoy ny voalaza ny soratra masina: fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa zay reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy dia ambarany aminareo. Mitari-dalana, maneho ny lalana, mitarika ny lalana Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary tsy vitan'izany koa izy manao hoe izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ny fanapa-kevitro zany dia zao ny ainga ny ala, fa ny lalana alehako dia Andriamanitra no maneho azy. Ny dizy ataoko, Andriamanitra no mitarika azy amin'ny alalany fanahin'Andriamanitra izay maneho amiko sy mitari-dalana ahy ho amin'ny marina rehetra. Ary Paoly dia manamafy an'izany eo amin'ny Romanina 4:9 ka ny andininy 4:11. Romanina 4:9 ka ny andininy 4:11 dia mivaky toy izao amin'ny lalan'i Jesosy: fa zay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Manapa-kevitra ny ainga aho, ny ala aho, Andriamanitra no maneho azy ny di, Andriamanitra no mitarika amin'ny lalana alehako, ny fanahiny no manoro ahy ny marina rehetra. Ary rehefa manaiko tarihany ny fanahy aho, dia ozy zay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy hoe programa foronina fotsiny eo amin'ny fiainako zany no hoe handeha ho any an-danitra aho, tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny, fa ny fanekeko anaiko ho tarihan'Andriamanitra, ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ho amin'ny marina rehetra, mba hatonga ho voatahiry amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Misy mpanoratra anankiray atao hoe Ellen White, mahafinaritra ny teniny amin'ireo boky maro nosoratany manao hoe tsy azontsika ampiasaina ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no tokony ampiasa antsika. Any am-boky hafa toy izy hoe tsy misy olona afaka manala an'izao, ny any azontsika atao dia ny manaiky an'i Kristy anao ny asa. Eo amin'ny dia izay risoko makany amin'ilay Jerosalema vaovao. Ny fanapa-kevitro zany dia tsy maintsy resy lahatra aho ny ala, ary anjara ny fanahy no mitarika ahy amin'izany fialana izany, ary manokatra ny lalana rehetra. Miala amin'inona anefa? Miala amin'inona anefa? Ny Genesisy 2:12 no andeha ho averintsika ho vakiana indray ilay andininy voalohany. Iala amin'inona anefa? Dia hoy: ary Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao. Miala amin'ny taninao. Inona le hoe miala amin'ny taninao? Dia tsy ino zany fa ireo fomba fanao eto amin'ity tany ity. No mety ho lamaody angamba, no mety ny mozika angamba, no mety ny fitondran'ny tena angamba, no mety eo amin'ny rafin'ny fifandraisana angamba, mety eo amin'ny endriky ny fanompoana isan-karazany angamba, izay manely ngelilay tsy ahafahako manao ny sitrapon'Andriamanitra, ka mety isitonay hijanona eo amin'ny toerana nisy ateo aloha. Dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe miala amin'ny taninao. Miala amin'ny taninao. Fifoazana, ny fanapa-kevitra, ny ala eo amin'ny tany. Ny rehaka izao fiainana izao, ny rendrarendra an'izao fiainana izao, ny fialam-boly tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra atao manalavitra ny momba an'Andriamanitra. Amintsika amin'ny tena izao dia raha namorona ny lahy sy ny vehivavy Andriamanitra ikambana ho nofo ray, dia misy amin'izao fotoana izao ny olombelona manambady biby. Ankehitriny aza dia efa misy ihany koa ny lehilahy manambady amin'ny lehilahy, ny vehivavy manambady amin'ny vehivavy. Miala amin'ny taninao, ny fomba amampanao, ny endriky ny fanompoana,
eto amin'ity tany ity zay mampanalavitra antsika n'Andriamanitra miala amin'ny taninao. Ny faharoa dia hoy izy, miala amin'ny taninao sy ny havanao. Ahoana indray ny hoe ny amin'ny havanao? Ireo fomba mampanao ny ireo fianakaviana, ny tarazo ny fianakaviana, ny fomba fiteny ny fianakaviana, ny fisainana, ny akamona, ny fifanaratsiana sy ny maro samihafa. Miala amin'izany zavatra izany. Ny fomba mampanao, ny amin'ny hoe mivavaka ihany aho fa indrepandea isa-taona. Isaky ny tonga ny voalohan'ny taona na rehefa mifarana ny taona vo mivavaka. Mety misy fianakaviana manana an'izany fomba mampanao izany, ialao izany zavatra izany. Ny tarazo ny fianakaviana, ny fomba fiteny rehetra, ny fisainana rehetra zay mety ho manaratsy ny hafa, mifosafosa, mitsikera sy ny maro samihafa, ialao izany zavatra izany. Ny akamona sy ny amin'ny endriny isan-karazany, miala amin'ny havanao. Ary ny fahatelo aza dia zao, eo amin'ny andininy fahavalo dia hoy izy, ary nifindra ny ala teo izy akany amin'ny tendrombohitra tsy nanany Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelany Betela tao anyrefany sy Ai tao atsinanany, dia nanorina altara teo koa ho an'i Jehova izy, ka niantso ny anaran'i Jehova. Tsy ampy zany le hoe miala amin'ny tany, miala amin'ny havana, fa ny fahatelo, rehefa niala ka nyroso andia dia nanangana altara ny heviny nanamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Nanamafy ilay fatorana mpifandraisana amin'Andriamanitra. Manahoana ny fivavahantsika ankehitriny. Kristy teo amin'ny andro alohany hanomboana azy dia ny tena manao hoe moa tsy mahazaka miary tory amin'ny konkory va ianareo na dia ora ray monja azy tamin'ireo mpianana tamin'izany fotoana izany. Firy minitra moa no lanitsika amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra isan'andro. Firy minitra ireo zavatra tiantsika ho jerevana isan-karazany, mandany ora firy isika ny amin'ireny, fa manahoana kosa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Manahoana ny finoantsika an'Andriamanitra. Manahoana ny fotoana lanitsika amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Izany ny fanapa-kevitry ny olona andeha ho any an-danitra. Manapa-kevitra ny ala, manapa-kevitra anaiky ho tarihany fanan'Andriamanitra, manapa-kevitra ihany koa hiala amin'ny fomba ny tany, manapa-kevitra hiala amin'ny fomba ny fianakaviana, ary manamafy ny fifandraisana ambavaka amin'Andriamanitra. Ary raha zany no fiainako, raha zany no fiainanao, dia ho tojo-soa any amin'ilay Jerosalema vaovao ianao. Satria ilay Andriamanitra nefa nanome toky fa raha zany no ataoko fiainana dia eo izy mitaridalana. Ry mpijery malala, ry mpiaino malala, aza variana amin'izao tany lemaka, ahitantsika tombontsoa zay ho ravan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity, fa andeha ho variana amin'ilay fiainana mandrakizay. Miala amin'ny taninao, miala amin'ny havanao, ary hamafisy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika tompoko. Misaotra ray malala aho fa eo mandrakariva ianao mitaridalana anay. Ny tenanao tamin'ity anio ity ny amin'ny hoe aoka hiala izay, hiainga hanana fanapa-kevitra ny anatona anao, iroso amin'ny fanarahana anao, handeha ho any amin'ny lalana tianao alehanay, atongavana any amin'ilay Jerosalema vaovao. Tompo tsy fantatray ny lalana le, fa manaiky izay ho tarihan'ny fanainao. Komeo anay ary tompo zany fanainao izany, hanalanay ny amin'ny fahazaran'ny taninay, hanalanay ny amin'ny fahazaran'ny havanay, ary atonga anay hanana zotom-po ifandray aminao tsy tapaka isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mifarana atreto indray ry havana ny fiarahantsika tamin'ity anio ity, ny amin'ilay lohateny kely manao hoe miainga, miala. Mino fa nao fanandramana manokana ho amin'izany ianao, ary zany vavaka ao ataoko, ary tiako raha mba hivavahanao ahy ihany koa. Ary sitrapon'Andriamanitra dia manao fotoana anao indray
amin'io amin'ny ora zay efa ny fanarantsika veloma tompoko